Aoka iombavaka tsy ariavana. Ny voninahitra anie dia hoanao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina no ny fitiavanao sy ny famindrampanao ka mbola velona hatrapamonjeny izay tratra izao maraim-baovao izao indray. Tsara ianao ary mpanao ny tsara. Tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Ary nanao ny saha idena mba hiadananay fatratra. Indrisy fa nitafiditra ny fahotana kanefa dia tsy navedanao amin'izao izay fa niranao Jesosy Tompo mba hamonjy anay afanandray miverina eo amin'ny lanitra ao. Ankehitriny raha tompo malala dia mangataka indrindra ny fanatrehan'ny fananao masina zahay mba voninahitra ao izao fotoana izao. Ary izany fananao masina izany no hitaridanana anay ka hiteny ao am-ponay ahafahanay mandre ny teninao. Mangataka ny fanadiovanao marana sarobidy Jesosy, mpovaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra ady hatreo feno izay araka ny habeny famindramponao. Misaotra Jesosy, ianao ilay tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakira avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, noho ny maniry sy mangataka izany mivavaka izany. Mitenena tompo araka ny fombanao voninkazo izay mpanomponao. Alleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny ravina ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Andro vitsy dia nidinitsika ny amin'ny lohahevitry ny hoe vaovao tsara sa vaovao ratsy. Nambarany mpanampon'Andriamanitra tanatin'izany fa ny vaovao mahafaly na ny filazantsara dia nentin'ny Tompo Jesosy ilazana amintsika fa misy tokoa ny famelan-keloka sy ny famindram-po amin'ny fahotantsika dia tonga ao amin'ny fiainana mandrakizay isika raha toka manohy amin'izany lalana izany. Ao kosa ny vaovao ratsy izay tena tokony ho fantatra sy tsaroana tokoa fa misy dia ny fahaverezana mandrakizay. Toy izany indrindra no resantsika anio dia mikasika ny lanitra sy ny AFOBE. Ny lanitra moa dia fantatsika fa ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay tanjona farany sy fanantenana ara-baiboly izay andrasan'ny olombovonjy. Ary koa ny AFOBE dia ny fariafo izay mirehitra mandrakizay. Mbola hitantsika izany amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo. Bokin'ny Apokalipsy na ny fanambarana toko faharoapolo miantomboka amin'ny andininy faha 120 mitohy amin'ny toko faha 120 ka hatramin'ny andininy faha 7. Apokalipsy 20:11. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy seza fiandranana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky. Ary ny boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiainansita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany avy izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainansita dia natsipy tany amin'ny farihy sy afo. Izany ny fahafatesana faharoa dia ny farihy afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarana efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary nare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe: indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy toetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra hitoetra eo amin'ny Deo Andriamanina. Ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony
sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana indro avaoziko ny zavatra rehetra ary hoy koa izy soroaty fa mahatoky sy marina ireo tenyreo ary koa izy tamiko tanteraka ireo izaho no alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana izaho hanome mampona amin'ny loharanondranonaina ho an'izay mangetaeta izay maharesy no handovo izany zavatra zany ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izany ten'Andriamanitra nitoriavana dia lalana roa ihany no tokony ho fantatry ny olona fa izorany, na izy ho any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao, na izy ho any amin'ny AFOBE na ny fahaverezana mandrakizay. Lanitra sa AFOBE izay no lohevitra hobanjintsika amin'ity maraina ity sy amin'ity andro ity. Sokafy ny fanahintsika, ny fotsika, ny saintsika manontolo fa zava-dehibe tokoa no ambaran'ny Tompo anatin'izao soratra masina izao. Atombokantsika amin'ny ratsiratsy kokoa aloha, ny ratsy indrindra aza angamba dia ny fariafo zany. Ao no lazain'ny Tompo Jesosy amin'ireo andalatsoratra masina maro be ao amin'ny soratra masina dia le fahoriana sy fahantrana ho izy. Araka izay voarakitra amin'ny Romanina 2:7. Ny fitomaniana sy ny fikitroanify nambaran'i Jesosy amin'ny bokin'i Mateo, fahaverezana mandrakizay lazain'ny Paoly Apôstôly amin'ny Tesalonina 2, ny fandoroana lehibe mirehatra-afo Mateo 7:12, lavaka maizina hoy Petera, fampijaliana mandrakizay na ny elo any amin'ny afo tsy azo vonoina no filazantsara, fary afo mirehitra solofara, ny setroky ny fijaliana dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana n'andro n'alina. Marina tokoa ilay hoe zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Dia hoy Jesosy raha niresaka momba ny Jodasy Iskariota izay namadika azy izy hoe tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Araka ny Mateo 5:20. Ry havana zava-misy tokoa izany. Ao ireo mpampon'Andriamanitra izay efa nitarihan'ny fanan'Andriamanitra ka nampahitany izany toerana mahatahotra sy ratsy indrindra izany dia ny AFOBE izany, ny fariafo izany. Tsy misy teo an'ny olona. Ary tsarontsika ilay mpanankarena izay niara-nonina tamin'ny ilay mahantra natsoina hoe Lazarosy izay rehefa very tamin'ny AFOBE izy dia nahita ny Abrahama teny lavitra teny. Dia niangavy tamin'ny Abrahama hoe raiko mba asivo rano mitete na dia indray tondro fotsiny aza mba hampangaditsiaka ny tendako. Ry havana, zavatra misy izany. Tsy resaka anganongano na rirarira, tsy zavatra noforonina sanatria, na dia heverin'ny olona aza fa tsy misy na ataony hotony tsy misy. Dia manao ny danikibony tokoa ny olona ety ambony tany ka tsy mieritreritra fa hisy farany avokoa ny zavatra rehetra. Amin'ity andro ity dia tokony tsapany fanantsika tokoa fa zava-misy izany. Réalité hoy ny teny frantsay. Ary lalana mety handehanan'ny olona raha miala ety izy. Indrisy moa fa ny Tompo dia nilaza hoe be no andeha amin'izany lalana izany satria mikodana ny lalana ary malalaka lalana makany amin'ny fahaverezana. Ary hety sy tery lalana makany amin'ny famonjena, makany amin'ny lanitra ka vitsy ny mahita azy. Ry havako, amin'ity andro ity ny Tompo miantso antsika mba hifidy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao.
Ary indrindra no mitarika an'saintsika ho any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany izay nomanin'Andriamanitra hatry ny fanoren'izao tontolo izao. Dia ny tanjona farany sy fanantenantsika kristianina andrasantsika mba hitoerantsika mandrakizay miaraka aminy sady inona ny fahamarinana ao anatin'ny fahalavariana tanteraka izay masina. Ny tompo tokoa dia hikosoka ny dianota rehetra aroravana ny tany sy ny kintana mba amin'ireo galaksia marobe hozongozonina ny lanitra sy ny tany hoe ny boky ny Agay sy ny boky ny Hebreo. Levona ny tahaka ny setroko izany rehetra izany ka ny kintana ho torotoro ary ny tenany zavatra rehetra hiempo. Izany hoe izay rehetra materiel zany ety amin'izao tontolo izao na ny amin'ny tsitany masontsika rehetra any dia hiempo avokoa ka hikatona lanitra sy ny tany. Anjary toeram-ponenana ho an'ny olombelona sy Andriamanitra ilay tany vaovao. Ny vavonjy rehetra amin'izany fotoana izany dia azo vatana tahaka an'ilay tenany fitsanganana maty tafian'i Jesosy Kristy. Izany hoe isika tsy hoe akory karazana matotoa sanatria na fanahy fotsiny rehefa tafiditra amin'izany toerana izay omanin'Andriamanitra antsika izany fa azo vatana vaovao tsy misy klema, vatana vaovao izay tsy mety lo, tsy mety simba ary izany vatana tsy mety simba izany izay nananan'i Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamaty izy no hananantsika koa amin'izany fotoana idirantsika ao amin'ny lanitra izany. Eny tokoa hita maso sy atsapatana izany ary tsy mety simba araka ny voalahatra ao bokin'ny Romanina toko 8 sy ny Korintianina 1 toko 12. Hitantsika amin'izany ravana fa hiditra ao amin'ny Jerosalema vaovao tsika. Ilay Jerosalema izay efa any an-danitra efa mitoetra any araka ny voalahatry ny Galatiana toko 4 ary ho avy tsy ho ela hidina aty an-tany. Dia ny tanan'Andriamanitra tokoa no nanamboatra izany ary fifaliana mandrakizay satria izy ny tompo marika sy mpanamboatra mpanao izany tanana ny Jerosalema vaovao izany. Akory ny hafalitsika amin'izany fotoana izany ka anjary toeram-ponenantsika miaraka amin'Andriamanitra izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany dia ara-mitoetra amin'ny mandrakisaintsika satria vahoakany sady zanany. Mino fa teo antsika ravana raha teo antsika dia mila miomana, mila mibebaka, mila mitsangana, mila manatanteraka zanan'Andriamanitra, mila mafoy ny zavatra ratsy rehetra ary mila mibanjina an'Andriamanitra ilay tsy miova omaly sy ny ro mandrakizay. Erezo ary havana ka oka ny fanahy ny toetra amintsika mandrakariva. Erezo ary havana ka oka ny fifaliana toetra ao am-pontsika isan'andro. Aza matahotra fa tiantsika ny tompo amin'ny fitiavana mandrakizay fa izay voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana kosa dia hita izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany. Aoka ny tompo hitoetra amintsika mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahiny hitoerantsika ho mahatoky sy miova ao anatin'izany rehetra izany ho voninahitry narany hivavaka isika. Misy tokoa ny vaovao tsara sy ny vaovao ratsy Jesosy. Misy ny AFOBE sy ny lanitra. Ampianaro izay safidin'ny tsara araka ny teny izay nentinao fahiny nanao hoe indro efa ataoko an'lohanao ny fiainana sy ny fahafatesana. Mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Ary koa hotsaronay isan'andro fa isaky ny safidinay ty an-tany dia maritra no avinay mandrakizay. Ampianaro an'izay tompo mba hanampitiavana anao feno sy tanteraka ka hikatsaka eny hitady fatratra ilay lanitra ao dia ilay fanomaninao hatry ny fanorenana izao tontolo izao. Misaotra Jesosy noho izany satria rehefa niala tety an-tany tokoa ianao dia nanambara tamin'ny mpianatra hoe andeha amboatra fitoeranareo aho ka izay misy ihany no hisy anareo koa. Eny Jesosy ho any aminao izay rahatry izay. Ampianaro izay tsara fa afaka hatomboka dieny ity izany satria ny fanjakanao dia efa tonga aty ambonin'ny tany. Ary izany fanjakana tonga aty ambonin'ny tany izany dia santatra ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Aoka tompo iaina amin'ny fanjakanao raha ety an-tany. Ka ny fonay, fanasaina ny tenanay, dia fianoana ny fahamasinanao, koa dia hanjary lanitra vaovao sy tany vaovao efa ty anatinay sahady izany.
fanjakanao ny toeratena mandrakariva Jesosy, ny fanjakanao torina amin'izao tontolo izao, ao amin'ny toerana misy anay, ao mifanjaka amin'izany fanjakanao zany, eo amin'ny ankohonana misy anay, eo amin'izay toerana misy anay rehetra, naiza Jesosy, eo amin'ny faritra misy anay amin'ny fiainana rehetra voninahitra. Dia anao nidera ny aja ny voninahitra ary tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ho levina kosa ny ota tena atinay, ho levina izay rehetra endriky satana, ho levina izay rehetra tsy nambolenao, fa ho kosa ny fitiavanam-biampy. Dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny heriny fampiraisana avy aminao fanay masina, hitoetra aminay isan'andro ane, ka ho itahintsika ny tompo-dia aro antsika, mampamirapiratra ny tavany amintsika ny tompo-dia mindra fo amintsika, hananatra ny tavany amintsika ny tompo, anomentsika ny fiadanana fendry tanteraka. Misaotra Jesosy, aleloia.